Nanaitra ny maro raha vantany vonahita anity fanambarana izay nataony Dilanina da Silva tao ampejiny tia ny amin'ny mahakasika fiarahan'izy sy Nosy Rosia izay isan'ny olona samy fantadaza mo izy roa ireto ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fiarahany Nosy Rosia sy Dilanina da Silva no tena iompanatsika ato anatiny ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao resantsika ihany ny tsara ho fantatra ny amin'ny mahakasika anireo mpanakanto kalazy. Nahazo zazavao izao mpanakanto BGMG satria araky ny fanambarana izay nataony tao ampejiny tao dia teraka soamantsara ny vadiny ary ny tombondray zany nisany taranaka ho an'ny mpanakanto BGMG amin'izao ankehitriny izao ka dia mirary soatrany ho an'ny mpanakanto BGMG ary ainganeho tombotezaina ny zaza ao anatin'izany rehetra izany satria ny zanaka izany dia isan'ny fananana izay lehibe indrindra izay tsy voavidy vola na mankarena fa ny taranaka dia isan'ny tena fananana ary fahasoavana avy amin'ny avo ka dia mirary ny soa sy ny tsara hatrany ho an'ity mpanakanto kalaza lehilahy manambola ity amin'izao fahazony an'izay 5 sy fara izay hatrany. Itsankilan'izay dia fantatra ihany koa fa ny mpanakanto Bastalayon amin'izao fotoana izao dia isan'ny mpanakanto izay mitana loha laharana maneran-tany ao anatin'ny gadona reggae dancehall izay tena nampitolagaga anireo jamaïcaine izay tena tompony izay reggae dancehall izay ary izy ireo raha teo mo no namorona an'izay gadona izay nefa dia lasa nilay mpanakanto malagasy zany ny loha laharana ao anatin'izay reggae dancehall izay amin'izao ankehitriny izao. Tsy mbola nisy teo amin'ny tantaran'ny mpanakanto malagasy izany no laharana voalohany maneran-tany amin'ny gadona tahaka an'izao nataony mpanakanto Bastalayon izao ka dia rere ho an'ny malagasy ho an'ny tanora malagasy indrindra ho an'ny kanto malagasy izany no nahazo ny mpanakanto Bastalayon izany laharana voalohany maneran-tany ao anatin'ny gadona reggae dancehall izany satria na ireo tompony izay tena namorona an'izay gadona reggae dancehall izay aza dia tena efa nipoatsatroka amin'ity mpanakanto izay tena mbola tanora dia tanora ity amin'izao ankehitriny izao ka dia mirary ny soa sy ny tsara ho an'ny mpanakanto Bastalayon ihany amin'izay ezaka lehibe izay nataony zay ary ainganeho voatazony hatrany izay laharana voalohany ao anatin'izay gadona sy hira izay ataony zay ary na dia maro aza ireo mpanakanto kalaza izay nifaninana taminy tao anatin'izany rehetra izany dia tsy naharesany Bastalayon mo izany rehetra izany ka dia tena mafy ity mpanakanto Bastalayon ity ao anatin'ity gadona izay tena miavaka ity amin'izao ankehitriny izao. Tsara ho mariana fa tsy ilay gadona mahamalagasy na ihany koa ilay vakodrazana sy ny maro hafa no noentin'ny Bastalayon tao anatin'izay fananana izay fa izy dia nisafidy ny lalany manokana ao anatin'ny ilay gadona izay efa fatapoko fatapirenena ary gadona izay malaza iraisam-pirenena mo izany gadona reggae dancehall izany ka izay no nahatonga azy nahazo an'izay laharana voalohany izay. Itsankilan'izay dia nampafantatra ihany koa ny mpanakanto Indika Talina taoriany ilay horonan-tsary izay niely izay tena fantatry ny maro sy nanalabarakazy tao anatin'izay fiparitahany horonan-tsary izay mamafady zay fa efa nitory ny tenany tao anatin'izany rehetra izany ary mety tsy ho amelany vita mora angambany izay fiparitahany izay horonan-tsary izay satria raha nanambarany hatrany dia efa fantany ilaina naparitaka an'izay horonan-tsary izay voalohany ho izy ka mety antefa any amin'ilay naparitaka an'izany voalohany izany ilay fitoriana ho ataony angambany raha nanambarany hatrany tao anatiny izany rehetra izany. Tsara ho marina fa tsy azo atao ary voararany lalàna izany hoe manalabaraka olona izany indrindra fa ny fanaparitahana an'izay karazana horonan-tsary mamafady izay nataonareo roa tany anafina tany nefa dia noezana naparitaka rehefa aveo ka tena mety avoasazy zany rehetra izany ninina ny tsy fankazahona ninina ny ady ary ninina ny disadisa dia tsy azo atao mihitsy izany rehetra izany fa mahavoasazy ary tena voararany lalàna izany fanaovana sy fanaparitahana ny horonan-tsary mamafady ny olona izany.
Itsakilan'izay dia andao am'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay vaovao malaza dia malaza am'izao fotoana izao tsy inona moa izay fa ny fiarahany Dilanina Silva sy Nosy Rose izay sipany atonitsy teo aloha. Izao moa izany ilay voalaza hoe tsy misy olona lany zara izany ary na dia ny hoe zany olona nanikilika aza ianao dia azakivy fa ny anjara tsy lany ary ny anjara tsy miolaka izany. Rehefa tonga ny fotoana sy ny ora izay ahazonao ny anjara-pitiavanao dia tsy maintsy tonga foana eo aminao izay anjara-pitiavanao izay ary anjara izany dia tsy tedavina fa io dia lahatra avy any amin'ny avo izay anjara ao anatin'izay fanambadiana izay. Ka mety mijaly ianao indraindray amin'ny fiarahanao amin'ny olona iray nefa dia misaraka ihany rehefa avy ka azakivy ianao amin'iny fotoana iny fa misy olona izay mety mitsiriritra sy mankaty anao foana ny hoany ary mety ho zay no anjara-pitiavanao. Ka tsy hoe indray mandeha mantavary dia handevitro be na ihany koa voadonam-pitiavana indray mandeha dia iny fa hamoy fo na ihany koa hilokaloka fa tsy ianao an'izay fitiavana sy hiaraka amin'ny olo-kafa izay intsony. Tsy ny olona rehetra akory ny ratsy ary tsy misy olona lany zara izany araky ny voalazako izay. Ka na dia lavo azy ianao dia mitsangana ary mitraka fa ho avy foana ny anjaranao any indray andro any. Porofiny izany rehetra izany izao ity fiarahany Nosy Rose sy Dilanina Silva ity satria raha vantany vao nisaraka izy sy atonitsy taoriany ilay horonan-tsary ny Nosy Rose izay niparitaka izay isany nanalabaraka azy tao tam'zerasera Facebook tao dia iny ara fa tonga daholo ny rehetra izay nitorabato any Nosy Rose tao anatin'izany rehetra izany ary samy niezaka nanao teny tsy voahevitra avokoa ny rehetra tao anatin'ny commentaire sy ny maro hafa izay naneho heviny tao anaty tam'zerasera Facebook tao satria amin'izao fotoana izao mantsy dia lasa any amin'ny Facebook any ny toeram-pitsarantsika malagasy satria any isika no matetika mitsaran'ny tsirairay amin'ny zavatra izay nataony na ny mety na ny tsy mety io dia samy miezaka mitorabato avokoa isika rehetra ao anatin'izany rehetra izany nefa tadidio fa tsy misy olombelona tonga lavitra izany raha mbola mandiha tany satria mandiha tany tsy maintsy lavo ary miloloha lanitra tsy maintsy lena ary oka izay tsy anoto taminareo no hitorabato azy tao anatin'izay solavaka kely izay nahazo azy zay ary mety noho ny fatokisany sy ny fitiavany ilay olona tiany tamin'izany fotoana izany angambany no nahasolafaka azy sy nahatonga anireny fanalambaraka etsiroa ireny tamin'izay fotoana izay fa na dia teo aza izay dia tsy nataony Nosy Rose sakana izany ny tsy tia olon-kafa ary tsy nataony sakana ny tsy hanohy ny fiainana izany rehetra izany satria fantany tsara fa tsy misy olona tonga lavitra izany eto ambonin'ny tany. Itsakilan'izay dia tsy nisy izay norarahiny Dilanina Silva an'izay lasa tany fa ny azy dia ny ankehitriny no imatimatesany amin'ny mahalehilahy azy ary raha tena lehilahy dia tsy tokony handinika an'izay ny lasa izay fa no avy no tena ibanjinina ary ny vehivavy koa dia rehefa mahazo ny lehilahy izay mahavita miaritra sy mahavita manadino ny lasanao izay dia mba mahaiza mipetraka amin'izay ao anatin'ny tokantrano fa tsy isan'andro akory ny fetiny ankizy ka ahita lehilahy izay afaka hiaritra sy afaka handinika ny hoavinao foana ianao ao anatin'izay tokantrano zay fa tsy sanatria akory rehefa nazo ny lehilahy mahavita mandevitra an'izay ka hanararoatra mbola hanaonao fahatany indray dia ho solafaka eo indray rehefa avy eo. Ka rehefa tsy misy pakavady amin'izay no hanomety sy ny Andriamanitra amin'ilay hoe tena ratsy vintana sy ny maro hafa ka ny Andriamanitra no homena tsiny ao anatin'izany rehetra izany ka dia mahaiza mipetraka rehefa nahazo olona mankatia izay ary aingane aharitra hatramin'ny farany izay fankatiavana sy fiarahan'izy roa izay amin'izao fitiavana izay mbola mafana dia mafana an'izy ireo izao amin'izao ankehitriny izao satria raha ny hita miparitaka tam'zerasera dia tena mafana dia mafana izany fankatiavan'izy roa izany izay tena mafy izay afim-pitiavana izay miredareda ao amin'izy ireo amin'izao ankehitriny izao. Izay no masaka azonarozy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video izay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.